Mirabanao ao anatin'ity vidéo série zany hoe vidéo maromaro izay anaranao ro torolalana mahakasika ny sincere system ty. Ny rahanao zany zao dia hoe ahoana ny vidéo voalohany rahantsika zany zao hoe ahoana ny fomba fisoratana anarana na fanokafana ny compte sincere system. Zay no rahantsika zany amin'izao voalohany zao. Dia mety sendry ianao roy anankiroa samihafa ohatr'izao. Ny raha ohatra ka misendra an'ireo namana manao promotion ianao ka tonga dia ny roiny direct avy any amin'ny back office dia le roy fohifohy ohatr'izao no hitanao. Raha ohatra ka ireo namana manana an'ireo lien na le roy mahakasika an'ilay page fanel moa fiteny anazy na ilay ataontsika hoe page de vente dia roy ohatr'izao no hitanao ao. Samihafa zany ny lalana omen'ity roy anankiroa reto. Raha ilay roy voalohany le fohifohy ity dia tonga avy hatrany ianao eto amin'ny système ohatr'izao. Dia ny atao aorianan'izay dia klikena avy hatrany ilay hoe join. Eto zany ny ataonao amin'izay fotoana izay. Dia raha ohatra ka ilay roy faharoa tonga dia tonga ianao amin'ny page ohatran'izao. Zany hoe tonga dia tonga amin'ny page fanaovana an'ilay inscription ohatran'izao. Dia remarque important be no teneniko aminao zany zao naiza amin'ny roy izy roa ireo no ampiasainao dia tsara mampiasa ilay antsointsika hoe cash link ianao. Dia miditra ianao amin'ilay antsoina hoe bitly.com, zany hoe bitly.com zany ny idiranao. Dia alaina le roy iny. Tsara zany ty roy faharoa ty ny anaovana anazy izay mba tonga dia mivatana amin'ny back office le olona. Alainao le roy iny dia copienao eto shorten your link here. Dia eto zany soratanao eto le roy iny dia klikenao le bouton hoe shorten. Dia mahazo roy fohy zay le dikan'le short. Dia mahazo roy fohy ianao ohatr'izao. Dia ity no ataonao promotion any amin'ny page Facebook any na any amin'ny page LinkedIn na ireo réseaux sociaux rehetrarehetra any na hatrany amin'ny YouTube zany. Tsara zany tonga dia mampiasa an'ity roy bitly ity. Ny antony raha ohatra ka manao signalement le olona rehefa manao post ianao dia misy olona miteny hoe scam na ohatran'izany na hoe mankahala ilay système fotsiny izy dia manao signalisation an'ilay any amin'ny Facebook tsy mivaky loha hijery an'ilay roy ao anatiny iny fa tonga dia bloqueny fotsiny zao tsy avelany hanao post ao anatin'ny Facebook intsony ilay roinao. Dia izay mahatsara no mampiasa an'ilay antsoina hoe cash link tsika. Ity bitly ity fomba anankiray hoentina mampiasa an'ilay cash link. Na mampiasa ianao ilay ataontsika hoe ilay pastelink.net, zany hoe pastelink.net ohatran'ny iny soratanao eo dia créer an'ilay roy le roinao direct amin'ny sincere iny atao anaty. Dia amin'izay fotoana izay ilay roinao pastelink iry amin'ny farany ambony amin'ny barre de navigation iry rehefa vita ny parametragenao iny no anaovanao ny promotion fa tsy ilay roy direct an'ilay système ohatran'izao zany ny ataonao ao. Satria raha vao bloqué ny Facebook zany ilay domaine dia tsy afaka manao promotion intsony ianao ao anatin'ny Facebook. Dia zay zany ny ialantsika amin'izao voalohany zao. Dia lasarintsika ahoana ny fanaovana ny création ny compte raha mandeha ianao ka mahita ny roy an'ireo namana mahasamihafa iny na voalohany izay ny le faharoa dia mitarika ianao avy hatrany izay amin'ny page d'inscription ohatr'izao raha ohatra ka amin'ilay roy faharoa no hitanao eny. Ary asaiko rehetrarehetra mba hampiasa an'ilay roy faharoa dia mba izay tonga dia tonga eto ireo
membre rehetrarehetra na mampiasa an'ilay bitly.com ianao zany. Dia lazantsika ahoana ny atao rehefa mameno an'ilay page d'inscription ianao. Ny atao voalohany dia mameno an'ilay fanampin-anarana, ohatra hoe ataontsika hoe Jean, dia ny anarana amindray ataontsika hoe Rakoto, zany hoe Rakoto Jean zany. Zay zany zany hoe pseudo-ny ny surnom na ny prénom azy mandeha voalohany, dia ny nom faharoa. Dia eto amin'izay rehefa mameno an'ilay pseudo ianao na ilay username dia ampitondrao ny anaranao, ataontsika hoe Jean R na hoe Jean Rakoto, ohatran'izay fotsiny, dia mety zany. Na hoe Jean R pinao chiffre dia mbola mety ihany koa, zay tianao any zany, fa ampifandraiso amin'ny anaranao fotsiny ilay izy. Ny antony mba hahafantaran'olona anao rehefa manao inscription zareo, satria miseho eo ilay anaranao iny. Dia mampiditra mot de passe ianao ataovo sécurisé tsara ilay izy tianao afaka mampiasa ilay le troisième caractère, dièse, arobase, ero crochet, accolade, ino koa maro samihafa an'izay troisième caractère azonao ampihana an'ilay mot de passe dia verina mitovy amin'izay atao anatin'ny ilany AT. Ny manaraka dia fenoinao eto ilay adresse email, ohatra hoe Rakoto Jean @gmail.com ohatra zany. Dia misafidy ilay firenena misy anao ato, tsindriana fotsiny ilay touche M. Ohatsika eto Madagasikara dia izy dia ampidirina ilay numéro aorinan'ny 261 io zany hoe 32 na hoe 33 na hoe 34, arakaraka ny compagnie misy anao zany na Telma na Orange na Airtel, fa tsy asiana ilay 0 fotsiny eo amin'ny voalohany. Zay zany ny anaovanao anazy. Zay zany numéro nao international, zany hoe tsy maintsy ialoavany ty plus 261 ty, satria ty ny code pays tsika. Dia vita zay dia jereo eto ilay numéro an'ireo parrain-nao. Izy ty ny io hitanao io, fa tsy maintsy olona membre efa membre ny système zany no ahafahanao manao inscription. Dia ny manaraka misafidy an'ilay firenena atindray ianao dia tsy maintsy midina manaraka BD io FJKLM, dia mijery an'ilay Madagasikara eto ambanin'ity Macao ety. Vita zay dia avela eo ilay cochage ilay hoe I agree term and condition ety, dia cochena ilay hoe I am 18 years old, zany hoe dikan'igny dia hoe 20 taona, efa ampy 20 taona no mihoatra aho. Dia remarque kely mialohan'ny klikevanao an'ilay bouton sign up, ny information tena important anankiroa dia mahakasika an'ilay adresse email. Io zany dia tsy maintsy mail tena anao no ao anatiny ao, zany hoe mail mandeha, satria any no azahoanao ilay notification rehetrarehetra sy ahafahanao manao fifandraisana any amin'izareo rehefa manao an'ilay support ianao na ilay ataontsika hoe contact an'izareo cher système. Dia tsy maintsy mail réel, satria tsy azonao vaivaina intsony iny rehefa tafiditra ao. Zay zany important be zay, sady andraisanao notification de gain-nao io notification rehetrarehetra zany mahakasika ny système dia amin'io. Faharoa, ny numéro téléphone. Numéro téléphone dia tsy maintsy réel ihany koa, ny antony lié amin'ny telegram bot iny numéro téléphone-nao iny. Sinon mandeha amin'ny telegram-n'olona hafa any amin'ilay numéro hafa iny ilay notification-nao. Zany hoe ilay telegram bot dia rehefa tonga amin'ny back office ianao
dia misy lien hoentinao klikenao dia mitondranao mankaty amin'ny telegram bot ety hoe system bot ety. Azo ny ahitanao an'ireo olona miditra sy ny makasikasika ny historique ny système, na le vola miditra, lay commission tiako tenenina, na lay gain azonao avy any amin'ny système, sy ireo olona rehetrarehetra inscrit ao anatin'ilay système aonao. Zay important be zany io mba tsy handeha any amin'ny olon-kafa any lay historique anao, dia tsara tena numéro anao no ampiasaina ao anatin'ilay inscription zany. Dia miala an'izay remarque zay dia cliquena amin'izay lay bouton hoe sign up. Dia ny ataonao manaraka aorianan'izay manao login ianao dia vita zay dia manao an'ilay hoe mise à jour ny profil. Atoroko anao zay rehefa avy eo mandram-piona amin'ny vidéo manaraka indray ao anatin'ny vidéo faharoa antsika. Veloma vetivety ary.